Miarabantsika rehetra indray a tonga eto amin'ity resadresaky ity androany. Androantsika iresaka kely hoe ahoana ny fanaovana permis eto Allemagne zany. Misy karazan-droa le izy na ianao zany efa nanana permis gasy na le mavokely na le efa le biométrique na ianao zany hoe mbola hoe tsy nanana mihitsy zany. Iresaka kely am'le hoe efa nanana an'le mavokely zany ianao fa mbola tsy navadika eo le izy. Ny permis gasy dia rehefa vao tonga eto Allemagne mihitsy zany ianao dia afaka mitondra tomobile eo amin'ny 6 mois eo na 1 an le izy, ohatra ny herintaona le izy raha tsy diso aho. De raha ohatra zany ianao mananamana manana tomobile dia amin'ny herintaona ianao mba afaka mitondra eto, mahafantatra tsara ny kody sy ny tariny tsy maninona. Tsy haiko tsara izy io na international na le tsotra, fa na le tsotra aloha zany dia efa mety le hoe ovaina eto zany. Fa tonga zany dia ny antsika malagasy zany tsy reconnu zany le permis aty Allemagne, fa afaka kosa iny atao hoe Umschreibung na hoe ovaina zany le izy atao manan-kery eto. De ny dingana rehetra atao mila atao translation le izy atao amin'ny teny allemand zany, satria le antsika moa zany amin'ny teny frantsay dia mila atao translation amin'ny teny allemand. Nanaovako ny anahy any amin'ny ADAC, zany hoe afaka atao online izy io, de rehefa haka an'le izy dia afaka hoentinao fotsiny le original zany avy eo. Vetivety any manao an'izy io 50 € eo le izy. Tsy haiko raha efa niakatra moa izy zao de makany amin'ny foibe any ADAC de hoentina le izy de atao translation. Matetika izy io herinandro farafahatarany ray volana. De vita iny translation iny de mila manao zay test na testana maso, afaka ataonao any amin'ny fivarotana solomaso izy io na any amin'ny dokotera zany, fa fivarotana solomaso de mety eo amin'ny 5 € eo manao an'izay test, zany hoe testena zany ny masonao. Zay faharoa. Fahatelo mila manao an'le Erste Hilfe na hoe le aide soin zany, première aide soin amin'ny teny frantsay. De ny Erste Hilfe ndray andro manao azy na andro maromaro, fa ndray andro de efa mety. Raha ohatra ianao nanao effet shot, mety efa nanao an'le Erste Hilfe ianao, raha mbola nanao ny taratasy de efa afaka ampiasaina ihany koa iny. De zay telo zay zany tena zava-dehibe. De vitanao zay telo zay de akoatran'izay hoe sary sy ny hoe formulaire d'application tsy fantatro na hoe adresy, fa mila mandeha any amin'ny mairie zany ianao na any amin'ny AMT de manao fametrahana taratasy zany da demande. Umschreibung ny anaran'le izy. Vita zay de miandry ianao arakaraka an'le AMT misy anao sy le Bundesland misy anao zany, na le hoe ta misy anao no mahaingana an'le izy na tsy mahaingana an'le izy. Indray izy io 3 volana, indray izy io ny sasany zao efa 4 volana mbola tsy nivaly any fa miankina am'le ataontsika hoe sanjilanao zany le izy. Vita zay de mahazo taratasy ianao avy any amin'ny AMT. De iny taratasy iny mamaritra hoe mbola tokony hanao examen ve ianao sa tonga de efa mivadika fotsiny le permis, miankina am'ilay firenena misy anao zany le izy. Vitsy ny firenena mivadika fotsiny fa ny fantatro zao misy namako avy any Nouvelle-Zélande de tonga de mivadika fotsiny anazy tsy mila manao permis. Ny antsika mila manao examen code de mila manao examen conduite, fa mahasamihafa azy fotsiny le amin'ny code tsy mila mandeha any amin'ny auto-école, fa tonga de lay taratasy iny fotsiny zany hoentinao manao examen any amin'ny betsirika misy anao, any amin'ny antimo zany hoe any amin'ny Dekran atao le izy. De hoentinao iny eo amin'ny 20 € eo manao examen. Iny ahafahanao manao examen code ao anatin'ny herintaona. Rehefa afaka ianao examen code anatin'ny herintaona de mahazo herintaona indray ianao anaovanao examen conduite. De le am'le herintaona zay zany nanaovanao an'le examen ana code. Resaka kely le examen ana code le izy efa mazava, afaka ianaranao online izy io mando 5 € ianao am'le Führerschein.de moa zany zay nanaovako anazy. De azonao daholo ny fanontaniana eo amin'ny 1200 eo le izy.
dia inaranao tsenjery zay 1200 zay na manaraka ny lozika dia fanontaniana 30 amin'izay no anontaniananao rehefa any amin'ny examen. Amin'ilay apps igny ny online afaka ataonao amin'ny téléphone misy simulation d'examen foana zany ahafahanao manao simulation d'examen hoe raha tena examen zany dia ahoana ny fanontaniana hipetraka. Ny fanontaniana dia nitsongaina amin'ilay fanontaniana 1,900 dia ya dia inona koa ny tsara atoroko le fomba fianarana le izy zany sosokevitra fotsiny nomeko fa samy manana ny azy igny sosokevitra fotsiny hoe ianaro tô vita daholo aloha zany le fanontaniana 1200 zany atao vita fotsiny fa aizezahana tadidina aloha fa atao vita fotsiny ay reto daholo zany le fanontaniana 1200. Rehefa hitanao daholo zay fanontaniana zay dia averen'ny fandroa indray le izy dia amin'ilay anao mamerina fandroa iny dia izahana manaraka lozika dia izao azo le zavatra tian'le izy atao zany hoe manao 1200 voalohalo dia avy eo indray manao 1200 faharoa efa aveo fa izahanao azo zany le tian'le zavatra ambara. Dia rehefa vita zay dia manaova amin'izay simulation d'examen eo amin'ny 10 eo. Dia rehefa manaova fotsiny fanamby hoe rehefa afaka indimy ianao dia ndana manao examen fa efa hainao zany le izy amin'ny ankapobeny. Nanaovako azy tamin'ny voalohany tamin'ny teny frantsay nanaovako azy dia taty aoriana lasa nataoko tamin'ny teny allemand le izy. Zaho zany tsy hoe nianatra lava be an'ilay izy hoe eo foana fa ohatran'ny tsy tena motivé koa zany tamin'ny voalohany le hoe 1200 dia najanona fotsiny le izy hoe tonga dia nanao simulation d'examen foana zany fa tsy afaka mihitsy tena hoe tsy afaka fa avy eo zany hoe nanapa-kevitra hoe lao tena hoe atao anina amin'izay le izy atao hoe 6 mihitsy zany le question 1200. Dia misy vidéo izy io nisan'ny vidéo angamba tsy haiko eo amin'ny 100 eo fa ny fanaovako azy hoe le fanontaniana fotsiny aloha zany ny atao dia amin'ny farany vao atao le vidéo. Ya rehefa manao l'examen dia tonga any ianao miaraka amin'ilay taratasy mandoa 20 € dia tonga dia tenenina hoe mipetraha eo dia misy ordinateur eo na tablette tonga dia dia le fanontaniana le efa nianaranao ihany zany no anontaniananao eo zany hoe maka anontaniana 30 amin'ilay 1200 izy dia zay zany no anontaniananao any amin'ilay examen. Anao faingo kely sika dia resaka momba ny conduite zany hoe rehefa afaka tamin'le théorie zany ianao aiza miala ary. Dia iresaka kely amin'ilay conduite fa tiako apetraka fotsiny hoe rehefa tsy afaka amin'ilay théorie voalohany ianao dia miankina amin'ny notinao eo no ahafantarana hoe mila mandeha auto-école mihitsy ve ianao. Raha ka tena ratsy loatra ny notinao dia mety tsy maintsy tenenina ndana aloha anao mandeha auto-école. Ohatra ka tsara ny notinao dia afaka herinandro ianao dia afaka manao examen indray amin'ny code. Ny amin'ny code zany ohatran'ny tsy misy fetrany fa zay fotsiny zany teneniko hoe ataovy vonona foana ianao vao mandeha examen fa manjary sady lany vola no lany fotoana. Rehefa afaka code amin'izay ianao dia mahazo taratasy ianao any amin'ny DECRA na TUF zany le nanaovana examen hoe iny ny ahafahanao manao examen conduite. Ny examen conduite tsy maintsy misafidy auto-école ianao zany hoe mandeha amin'ny auto-école ianao dia hoentinao le izy fa mahasamihafa azy tonga dia afaka manao examen ianao rehefa vonona zany hoe na tsy hitondra ny auto-école ary ianao dia afaka manao examen sa ianao miteny fotsiny hoe manao misiraibonga na hoe manova permis dia efa mety. Fa matetika amin'ny conseil manaova ihany aloha satria iny tomobile auto-école iny no entinao manao examen. Conduite aty aminay 50 € par conduite zany hoe session iray zany eo amin'ny 80 minutes eo 50 €. Zay zany le izy. Nanaovako azy tonga dia niteny hoe tonga dia napetrako zany na hoe zaho hanao inefatra zany hoe eo amin'ny 200 € eo zany. Dia vita zay inefatra zay dia nanao examen za tonga dia za mihitsy zany nametraka an'ilay izy.
Ok ozy izy le olona de ndao arozy izy mitondra kely anao de jerena. De menomeno mandrasoko teo am'zay tena mbola tsy ao mihitsy izy zany blablablo. De efa manomboka kifikivy zany hoe tena mbola enjana izy zany. De rehefa avy eo zany vita le session anankiefatra de naka rendez-vous examen zany hoe le prof zany ohatran'ny kivy ihany fa za tsy kivy fa ozy aho hoe alao no examen aloha de mahita an'le izy igny koa zany amin'ny code amin'ny conduite zany tsara hoe satria hoe manao l'examen satria l'examen 200 €. Ianao nefa raha anao conduite foana 50 € isaka mihetsika afaka manao le 200 € ianao examen zany io. Zany hoe 250 zany satria le maraina alohan'le examen zany anao mbola mitondra kely keo. De vita zay de na ianao afaka de tsy afaka de mamerina indray afaka herinandro na ianao afaka de zay ny vita azonao eo le taratasy iny ahafahanao mitondra examen tomobile zany. Raha ohatra ianao ka tsy afaka intelo de mila manao test psychiatrique zany hoe tena misy tsy mety mihitsy ao fa raha mana namana ianao de mitondra fa tandremo fotsiny tsy manao accident na any amin'ny parking any de mitondra alohany nanaovana examen zany. Zay zany izy amin'ny mangivangony tsosikevitra fotsiny zany zavatra niainako le izy de afaka ataonareo konkoa hoe rehefa mbola tsy vonona am'le code de aiza manao an'le izy amin'ny conduite indray mitedava namana de mitondra kely na any amin'ny sisitsisiny any na eny amin'ny parking am'izay tsy lany vola any amin'ny auto école. Inona mahasamihafa an'le hoe ovaina le izy sy le hoe manao hatramin'ny voaloha mihitsy satria matetika mantsy olona miteny hoe tsy aleo hoe manao hatramin'ny voaloha de mianatra tsara zany. Fa raha manao hatramin'ny voaloha ianao de misy lera tsy maintsy fenonao amin'ny conduite. Ny code mitovy fa amin'ny conduite misy lera tsy maintsy fenonao zay vao afaka manao examen ianao. Zany hoe le budget zany tsy mitovy raha ny anahy zao budget nanaovako ny anahy nanova teo amin'ny 500 € teo. Zay zany le izy tao anatin'izany ny conduite ny tena hoe nandany vola satria ny conduite 200 € ny examen de za nanao conduite ataoko hoe inenina zany hoe 300 € zany hoe 500 € ny examen code 20 € 520 zay de ny vidina apsa ataontsika hoe amin'ny 20 € 25 € eo 545 teo zany nanao an'le izy. Raha ohatra ianao ka miverina 0 de tsy maintsy manao le fliste ianao any amin'ny 2000 € any ny laninao zany amin'izay fotoana zay. Nefa ianao rehetra rehefa mitondra ianao mety tsy voatery intsony hoe manao an'le fliste fa mamerina kely fotsiny. De zay ny azo resahana inona mbola azo tenenina tsy hitako izay azo tenenina fa inoko fa mety nanampy anareo zay torohevitra kely zay de fantaniko fotsiny ny torohevitrako fotsiny hoe ohatran'ny diplôma le permis eto zany hoe ahafahanao miasa le izy raha ohatra ka tena hoe tsy mahita asa ianao sady manamora fiainana koa fa mandany vola koa le mitaiza tomobile aty zany tena lafo de lafo fa alao raha ny hoe manana an'le izy fotsiny de manofa raha ohatra ka hoe mety. De renao zany raha manana permis ny hoe novaina de tsy ao anaty probetsite intsony ianao raha ohatra ka hoe efa roa taona no nahazahoanao an'ilay permis. Probetsite moa zany de ohatran'ny hoe évaluation tsy mahazo misotro toka fa mahazo zany ianao fa arakaraka le lalàna zany tsy haiko hoe 1,5 % le izy. De zay ny afaka tenenina tsy fantatro ny location matetika ianao tsy maintsy mitondra an'le copie an'le permis taloha na le taratasy hoe ianao nefa nanana permis tany aloha satria ny location matetika 2 ans zany na hoe roa taona zay vao afaka manao location na tomobile zany. De zay indray de mandram-peona de manaraka indray sika manana vahiny de mazotoa daholo.